17 andro melohan'ny fifidianana filoha-pirenena ifarana rahampitso ny fampidirana ny anarana ao anatin'isy mpifidianana efa tonga avokoa ny bilita tokana avatsy Afrika Atsimo ary nanomboka ny fitaterana izany azo any amin'ny distrika tsirairay avy. Vaingan-drano sy iosy tsy mena mitahy amin'ny fitany amin'ny faritra hafa ny fionan'ny mponina tamin'ny kandida ajo tato anatin'ny tapabolana mazava fa favori ny kandida ny MMM androbaka ny tapakila irosoana amin'ny fihodinana faharoa. Olona telo raha vitsy indrindra no naratra mafy tamin'ny maheva-tanàna vokatry ny lozam-pifamoivoizana ny tranga alina tamin'ny lalam-pirenena fahefatry iny. Fiara Mazda iray mpitazon-trola no nifandona tamin'ny fiarabe iray tsy nisy jiro hoy ireo nanatry maso. Ary farany, fampiororona sasangy mahery, nisy nanipobomba tsy nipoaka teny amin'ny tranon'ny député teo aloha androany teny Tosy. Tratran'ny polisy kosa nefa da niaraka tamin'ny grenady sy ny basy. Tompoky lahy sy tompoky vavy asaina mpanajana ianao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Izy madimy amin'ny 20 Oktobra fidio ajo laharana fahenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatr'izay fa formula ho any tena milay. Petsaka be ho any dentifrice fa formula ho no mahatsara nify. Manafotsiny nify, tena marina mihitsy. Sady miaro ny nify, tena marina mihitsy. Karate ho any formula, ampiasa ho any formula. Aterina ny araba topo klasy topo vavy amin'ny ity hariva ity fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM masaina mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny fiainam-bahoaka no entintsika hanombohana izao fampalalam-baovao izao. Araka ny fanadihadiana natao 10 isanjato ny vola miditra amin'ny fianakaviana Saranga atonony dia antotony amin'ny vidin-jiro. Efa maro sy mianaka eran'ny tsena moa ireo fitaovana fampiasa an-dakozia sy ao an-trano izay manamora ny fiainana nefa mampiakatra ihany koa ny vidin'ny herinaratra. Mahatonga ny olona alaim-panahy amin'ny fangalarana herinaratra izany sazy entitra toy ny fandoavana ny vidin-jiro enim-bolana miaraka no miandry ny olona izay manao izany ho ny tompona andraikitra eo anivo ny jiro sy rano malagasy. Arahantsika ny fanadihadiana. Fidinana ifotony ataon'ny mpiasan'ny jirama matetika hatratrarana ireo mpanao pikage na ny alatra jiro. Matetika ny mpanofa trano misolosolo no tena manao izany ary tsy fantatry ny tompo-trano na ny mpanofa mandimby azy ao toy izany ity tranga iray ity. Ikonterana ity zao nisy mpanofa tranonay zany taloha dia nangalatra jiro izy. Dia raha nangalatra jiro izy dia tratra jirama. Dia nalaina mihitsy ity zany tsarain'ny jirama tany Foibe, tany Sonerano. Dia vao tsara avany zany nandoavanay vola, zay vao velona teo compter io. Maro ny loza teraky ny fangalarana jiro ny akamaroan'ireo trano mirehatra noho ny court-circuit dia vokatry ny fanaovana pikage hoy ny teknisianina iray avy amin'ny jirama. Toy ny alatra rehetra ihany koa mahavoasazy ny fangalarana jiro. Tapahana zany ny famatsiana herinaratra n'ilay mpanjifa. Dia rehefa avy eo zany zay anontaniany jirama amin'ny mpanjifa le hoe fiakina hoe nanao an'le acte tokoa ve izy sa tsy nanao an'le acte. Dia misy fifanarahana atao zany eo amin'ny jirama sy le mpanjifa amin'ny fandaniana izay nataony. Jerena zany ny karazana fitaovana zany ampiasainy ao amin'ny tokantrano. Dia kotiana eo amin'ny 6 mois eo zany rappel de consommation 6 mois. Ny fampiasana ireo fitaovana ao an-tokantrano izay efa amidy toy ny anana eny an-tsena no tena mahatonga ny olona ho alaim-panahy amin'ny fangalarana jiro ho an'ny tokantrano sasany ialana amin'ny fiakaran'ny vidin'ny jiro misy ny tetika tsotra maro isan-karazany ampihenana ny fandaniana. Azy any amin'ny chambre tsy ilainao dia vonoina dia ohatran'izay koa ny amin'ny frizidera hoe
tokony hoe misy andro andanany dia misy andro hijanonany. Dia eo koa moa le ampoule le fasoloana le lumitsitsy reny dia hita tokoa fa miena le consommation le jiro rehefa kotina isam-bolana dia hitanao zany eo amin'ny index fa miena dia miena tokoa le izy. Tsy misy ny antotanisa avy amin'ny jirama manodidina ny halatra herinaratra. Mateti-pitranga nefa zany ary isan'ny mampitombo ny fatiantoky ny orinasa-panjakana ity. Raha ny vaovao fantatra moa hatramin'ny omaly dia mety hiakatra zany amin'ny 5 isan-jato ny vidin'ny jiro ato ho fanararenana ny olana ara-bola eo anivon'ny jirama no anton'izany ho ny ministeran'ny angovo. Vaovao makasika ny fifidianana kosa indray 40 andro mialoha ny fifidianana filoham-pirenena efa tonga avokoa ny bulletin tokana izay natota avatsy Afrika Atsimo fa aleo tsy fitapitisa mahery moa no isan'ny mpifidy izay voarakitra ao anatin'ny informatika ny senita ifarana rahampitso ihany koa ny fanisana ny mpifidy araka ny tety andro navoaka ny voamera mahaleo tena misahana ny fifidianana aorian'izay vo isy ny fitsinjarana ny kara-pifidianana raha tsika ny fanadihadiana. Tsy mbola tavaverina ho an'ny eto Antananarivo ireo karne sasany noho izany mbola eotra ny valo hoe tsy fitapitisa ny isan'ireo mpifidy. Tsisy intsony kosa ny fiandraisana anarana ao aoriana ny rahampitso noho ny fahamailona sy ny fitandremana momba izany olana mety hitranga amin'ny fotoanan'ny fifidianana amin'ny fampiasana ny bulletin tokana na ampitomboana 20 isan-jato ny isan'ny natota tatsy Afrika Atsimo. Ny vinavina natao zany amin'ny nanaovana ilay commande ilay bulletin tokana zany no nahavy anay na nisy an'ilay ataoko hoe stock de sécurité na Chine an'izay 20% zay no natonga anay ny naonde commande 9 millions de bulletins no natao dia mba azahoantsika zany manana ampiny raha ohatra kosa ka any amin'ny bureau de vote zany misy olona mety diso ny zavatra mety nataony na mety noho ny zavatra hafa dia mangataka mba hosoloany. Mikasika ny fampianarana ny mpifidy izay hita fa mbola tsy ampy amin'izao fotoana izao isan'ny hanodinina nandritra ny fivoriam-ben'ny senita izany io tolakandro io. Tsy andraikitry ny senita ny fanabeazan'ny mpifidy nefa noho ny amehana dia tsy maintsy isy ny fandraisana andraikitra ataon'izy ireo. Hoe tara tsy tara ihany le izy satria mbola miezaka ny rehetra ary nataon'ny senita koa zany dia nandefa an'ilay bulletin ho an'ny société civile io eran'ny raha tsy mangaiky anay mba azahoandry zareo mandefa azy eny anivon'ny commune zany mba hanaovany afisy an'ireny bulletin ireny dia miezaka zany ry zareo ary mangataka andry zareo ihany koa moa zany izay senita foibe raha vao tonga eny amin'ry zareo zany ilay bulletin tokana natokana ho an'ny société civile mba ho alefany zareo aparitaka anjareo eran'ny fokotany. Ianareo mpanao gazety mpampalala vaovao, ianareo candidat ny mpanao politique ny société civile rehetra anjarantsika rehetra no miady mafia mba ahalala an'izany hoe ahoana ny fomba fampiasana an'izany bulletin tokana zany. Aoriana ny daty ny rahampitso vao hanomboka ny fizarana ny kara-pifidianana ahitsika avokoa ireo sampana rehetra eo anivon'ny senita ahafahana mahatratra ny fehim-potoana alohan'ny daty voatondro nateterahana ny fifidianana. Fizarana ny kara-pifidianana misy dingana arahina zany mikasika an'izay ny natao zany dia ny fanotana ny lisitry ny mpifidy sy ny fanotana ny karatry ny mpifidy zay zany vita. Rahampitso dia ho atao ny famaranana tanteraka ny lisitry ny mpifidy io zany le arrêtage définitif de la liste électorale isaky ny district. Aorian'izay zay vao miroso amin'ny fizarana ny karatry ny mpifidy satria ny lojikany ny olona zay voasoratra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy zay no faranana tamin'ny fomba ofisialy no azo ny karatry ny mpifidy. 17 andro alohan'ny fifidianana mbola betsaka ny ezaka ataon'ny senita eo amin'ny fikarakarana saika efa ampelantanana kosa nefa ny fampitaovana rehetra izay ampiasaina. Toy ny androany dia mbola nisy ny fanomezana avy amin'ny OIF fitaovana misa 700,000 ahafahana mamantatra ireo ratsa mangaiky ny senita toy ny arorana ny fanamina mitovy ao anaty kitapo iray. Mihodina ny milina rosi ny dioany amin'ny fifidianana. Fifampidiniana mandritra ny 3 andro ampitoviana ny fomba fijery amin'ny fampiarana ny fametrahana ny filaminana mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana no tanterahiny ireo tompona andraikitry ny tafika ny zandary ary ny polisy pirenena etsy amin'ny hôtel Carlton Nanosy nanomboka androany fanadihadiana. Tompona andraikitra vahiny efa zadra raha amin'ny filaminana amin'ny fifidianana sy manamboninahitra malagasy iray ary olotsotra efa manana trakefana amin'ny fotoana fandatsam-bato no mizara ny trakefana sy mifanakalo amin'ny fifehezana ny fandripalemana mandritra ny fotoana ny fifidianana. Isy ny fanangonana ny hevitra avy amin'ny vondrona tsirairay aravina ka ampiarina ny rehetra. Tsy mitovy araka izany ny fotoana tsy misy fifidianana sy ny fotoana ny fifidianana indrindra fa maro ireo candidat. En période électorale zany période électorale. Amin'ny fandripalemana mandritra ny fifidianana enjakenjana kokoa araka voalaza koa satria ny olona te ampisongadina ny tombotsoany manokana.
tsy mijery ny tombotsoany disan'ny maro na mafana fo dia mora amin'seny loatra mihitsy dia na zavatra mifitika kely fotsiny dia paritaka zavatra zay zany tokony tandremana ampahafantarina aloha ny olona dia taizana aloha ny olona. Ho any amin'ny faritra atsimo manokana toy ny ao an-drenivohitra Toliara sy any amin'ny faritra lavitra izay nalaza amin'ny resaka dahalo sy ahina mafy ho isan'ny faritra mety hisy korotana efa misy ny fivoriana niaraka tamin'ny OMC na ny organe mixte de contrôle ametrahana ny fepetra rehetra amin'ny fandriampahalemana mandritra ny fifidianana hoentitra ny fanaraha-maso sy ny fifanomezam-baovao eo amin'ny fotoanany fifidianana io. Raha miresaka amin'ny filaminana amin'ny fifidianana ny ankapobeny zany milamina Toliara aloha amin'izao. Mikasika ny fifidianana vao tamin'ny lakamisy zahay nivory niaraka tamin'ny monsieur le chef de région niaraka tamin'ny OMC élargi zany hoe efa nametrapetraka ny zavatra rehetrarehetra hatao mandritra ny fifidianana zany hoe avant, pendant et après élection. Tafiditra anatin'izay ny propagande sy ny rehetrarehetra dia ny azonay ambara zany amin'izao fa milamina Toliara ary vonona zahay hametraka an'izay zavatra rehetrarehetra isian'ny fandriampahalemana ary vonona zahay hanao an'izay zavatra rehetrarehetra isian'ny fandriampahalemana hatongavana amin'ny fifidianana amin'izay tokony ilana azy. Misy stratégie vaovao mihitsy zany no ny fametrahana tao ka io mosarotra ny ametrapetraka hoe inona ny hatao inona ny zava-misy fa misy ny zavatra tsy azo ambara izy rehetrarehetra fa ny azonay ambara fotsiny hoe efa misy ny fepetra efa mahazatra fa misy ny fepetra vaovao zany araka ny matransition an'ity fotoana iainantsika ty dia misy fepetra vaovao mihitsy zany miraisina amin'izy io. Tanjona ny fanarahana ny fampiarana ny fandriampahalemana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena olana goavana nefa ny tsy fahampiana ireo mpitandro ny filaminana izay tsy maintsy ikaroana vahaolana ihany koa. Fampatsahivana amin'ny vola ampiasaina amin'ny fametrahana ny fandriampahalemana dia efa nanambara ny ministry ny vola sy ny tedi-bola fa efa voatsinjara ny anivony ratsamangaika ny tahirim-bola mpanjakana ny vola ho an'ny mofaritra sy ny nasionaly. Vaovao ny fifidianana izay ihany fa saingy eo amin'ny lafiny fampielezan-kevitra dia nampivory ny solotenan'ireo kandidat etsy amin'ny prefektura ny polisy Tsimbazaza androany maraina ny lefitry ny prefektura sy ny tale-kabinetra ny commune Antananarivo renivohitra itadiavana ny marimaritra raisany androany itandrona izay filaminana mandritra ny fampielezan-kevitra izay rahantsika ny fanadihadiana. Mbola maro ny tsy manaja ny fepetra mila arahana amin'ny fampiasana ny toerana afaka hanaovana famirim-bahoaka ireo kandida. Tapaka androany fa hanao taratasy filazana mialohan'ny prefektura ny polisy sy ny commune ireo kandida alohan'ny hanaovana fampielezan-kevitra indrindra fa amin'ny fotoanany faradoboka. Ny fisorohana ny fitohanan'ny fiara sy ny mba hahafahan'ny olona mampiasa ny lalana hivezivezy malalaka no anton'izany. Ezahana zany zay ampilamina ny campagne électorale fampielezan-kevitra. Zany hoe ny fanaraka zany zay fa hanao déclaration préalable filazana melo aty amin'ny prefektura sy any amin'ny commune zany ireo manao famirim-bahoaka ary koa ireo manao fihetsiketsehana eny an-dalambe mba hafahana mandamina azy zany. Zay no tapaka. Maro manko mbola misy tsy manao an'le filazana aty dia sarotra be no manara-maso ny amin'ny filaminana sy fandriampahalemana. Dia zay zany no tena antom-pivoriana tato. Eo koa moa zany ny faradoboka. Dia amin'iny zany dia misy ihany koa zany fanapa-kevitra hoe mba samy hitandro ny tena filaminana zany ny fomban'ny kandidat tsirairay. Tetsakilan'izay dia nampatsah ihany koa ny teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny fanaovana famirim-bahoaka eto amin'ny tanàna Antananarivo. Voaresaka tamin'izany fa misy ireo toerana tsy maintsy hanaovana fangatahana mialoha ny fampiasana azy sy ny lalàna mikasika ny fametahana peta-drindrina eny amin'ny toerana tsy natokana ho an'izany. Ny fametahana afisy amin'ny toerana tsy ara-dalàna iny moa anatin'ilay propagande iny dia tsy maintsy iarahana amin'ny senita satria tsy fanarahan-dalàna an'ilay candidat iny voanresahana teo moa izy zany dia efa noentin'ny tompon'andraikitry ny senita hoentina any amin'ny senita any hoe inona no atao amin'ireny le candidat manana afisy any amin'ny toerana tsy ara-dalàna reny zany ny commune rery zany ny commune zany tsy afaka manapa-kevitra irery amin'ny fomba fandraharahana an'ireny zavatra reny fa tsy maintsy iarahana amin'ny préfecture de police ny senita ny jerevana hoe inona no atao amin'ireny olona reny satria be da be zany le afisy mipetraka eran'ny tanàna zay tsy mipetraka amin'le tokony toerana hipetrahana. Ny senita nefa nilaza fa raha ohatra ka amina toerana privé ka eken'ny tompony dia azo atao le izy
fa raha ohatra ka eny amin'ny toerana tsy eken'ny tompony a raha ohatra zao eny amina potona andron-jirona jirama ohatra tsy eken'ny jirama zany dia tokony tsy azo atao le izy arak'izay teniko izay hoe iarahana amin'ny senita sy ny préfecture de police ny mamahan'izay olana zay adin'ray sasany tsy nazo natrehany ty fivoriny ity ary saika na tonga solo tena avokoa ireo kandida rehetra fa tsy vitsivitsy ihany vaovao makasika ny fampelezakevitra izay ihany dia ny distrikany iosy indray no notsidihany ny kandida ajo indray ny anarivelo mahaly tolakandro vahoaka amanaly no tonga ny aona taminy imbetsaka moa no efa nisy ny fitsidihan'ny kandida ny iosy asainga izao voavorolanina ny vahoaka izay mangetaeta fanovana amin'ny firenena ny andinidiny amin'izay ary no arahantsika tahaka izao noho ny fiaramientan'ireo tompona ndraiky mpahefana tao amin'ny toerana hatr'izay niaraka tamin'ny kandida ajo andrenana velo dia efa maro ireo fototrafitra safita tao amin'ity distrika ity tao amin'ny faritra Yorombe ny andrandra ny itoizan'izany asa fanompoana vahoaka izany ny vahoaka tonga marobe teto omaly tonga nametraka fitokisana tamin'ny kandida ajo matoky anao ty vahoaka ty satria maro nataonao tato natao amin'ny fandriam-pahalemana ny fanaovana fotodrafitrasa ny fanaovana barazy pirofo ty an-tragno raiky tya zay nanaovanao ny fahamorany fikarakarany amin'ny taratasiny aombony gn'olo tato farany teo raha ny korotana ny tagny amin'ny faritsy ny akora tagny Bekoko agny anao anisan'ny adin'izany tao amin'ny gouvernemanta nanome helicoptera nanampy ny mpitandro filaminana isorana zany andre matofoloha mbola tsy filoana na vitan'izany matoky anao ny vahoaka ny Orombe andre matofoloha tsorina aminareo fa zany fifidianana zany nizaniza amin'ireo kandida reo tsy misy olo havasika fa kosa ny olona magnakamamy asika ny olona mariky sy ny fosika indrindra fa zahay zao zahay tsy irembolo koa i telefôna andraga io zahay tsy irembolo koa ianagna aminy rehefa miara misakafo aminazy mivady an-tragnony ao dikan'izay rehefa lany filohan'ny republika izy misy ny raha manahiransika vahoaka moramora mitatitsy agnaminy efapolo taonany maro hoy ny kandida ajo ny malagasy no ny andro fanovana sy nangetahita fampandrosoana fotoan'izao ampianana ny malagasy ny tombontsoa tokony ho azony amin'ny harem-pirenena ananany manomboka amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana ny fanatanterahana izany amin'ny 20 volana oktobra fandresena ho an'ny Madagasikara dia tafitsika menakavy Madagasikara tsy mitsanga menatra eo masony zao tontolo zao fa indrindra fanomanana no avy ny reto taranaka faramandibo reto lazaina fa tany manan-karena isika eo poly fotsika fa raha manan-karena isika dia tokony hanan-karena zany ny tokantrano malagasy tsirairay avy ary marika voalohany amin'izany lalana makany amin'ny filaminana sy ny fiadanany voaka malagasy zany a dia tsy maintsy misy sakafo voaka malagasy misy vary voaka malagasy tsisy antony mihitsy ilazana hoe tsy miakatra amin'ny vary nefa tapablia nohaniny fa ny zava-dehibe a dia feno ny vilian'ny malagasy a rehefa io ny feno a dia izay zany ny sifra tsara indrindra ahafahana mampandroso firenena satria tsy afaka hiteny isika androany hoe mandroso ny firenena faly ny mpamatsy vola faly ny vahiny nefa misakafo tapakibo daholo misakafo vokony malagasy afaka mianatra afaka mitsabo tena afaka miasa zay ny tanjon'ny vahoaka malagasy zay ny tanjon'ny firenena ary zay ny tokony tanjona apetraky ny mpitondra fa ny rendrarendra rehetrarehetra dia tokony apetraka tanteraka eo kandida efa akaiky ny vahoaka hatr'izay ny kandida ajo ary nampanantena fa hitsinjo ny vahoaka hatrany ny vahoaka izay tompo-pahefana sy natao hotom-pona noho izy ireo mpamatsy vola voalohany indrindra fa namby apetrany ny ahatonga ny Madagasikara ho irin'olona fa tsy amin'ny iry olona foana miainga amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka ny fanatanterahana izany vaovao makasika ny fandriam-pahalemana dia nahitana bomba vita tanana iray indray tetsy ambato filokana itaosy tokony tamin'ny enora maraina tsy nisy moa ny fipoahana teo amin'ny tokotanina sy olomavambahoaka iray teo aloha nametrahana izany bomba izany ary efa misokatra ny fanadiadiana amin'izao fotoana izao sala amin'ireo bomba rehetra efa hita tetsy Analakely sy ny manodidina ireny ity bomba ity raha ny fitantaran'ny olona manodidina nahita maso nampandre ny mpitandro ny filaminana avy hatrany ny tompotrano raha vao nahita izany tahaka izao ny fitantaran'ny tovolahy iray izay nahita ny zava-nitranga teny an-toerana teo tamin'ny valy teo tamin'ny valy teo le izy niseho zany dia rehefa niseho ny zavatra io a dia vory daholo ny polisy sy ny gendarme rehetrarehetra dia nanontany hoe efa misy inona
misy bomba. Ny bomba zany reny plaquettina radio reny, dia téléphone, dia le bomba fantifirana le loko reny, dia fonosany zalabarina dera. Raha ny tsilian-tsofina moa teo anivon'ny mpitandro ny filaminana misahana ny famitorana dia fantatra ary fa bomba tsy tena izy ity bomba ity ary nentina ny ampiroroana ihany fotsiny ihany. Ny eo anivon'ny polisy misahana ny eloka bevava no mandray tanana ny famitorana ny raharaha. Fa lehilahy misa efatra indray no voasambotra ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny komisariany ny boriboritany fa efatra ao Mahamasina omaly noho ny fitazonana basy sy grenady tsy ara-dalàna ary fikasana hivaritra izany any fianarantsoa no antony. Rahantsika ny fanazavana. Alahady folatsinainy tamin'ny roa maraina dia nandrenesana feom-basy indray teo toeram-piantsonana fahasankarana. Raha nare izany ny polisy avy ao amin'ny komisariany boriboritany fahadimy miasa ao toerana dia namonjy ny zavanitranga. Teo no nahitana ny mpandeha roalahy saika hiazo amin'ny fianarantsoa no ny famaly tamin'ny mpanera izay namatitra ny entan'izy ireo. Tonga tany toerana ny polisy ka naka ny basy tena tanan'izy ireo avy hatrany dia nentina hanaovana fanadihadiana. Rehefa nosavana ny entany dia nahitana grenady iray mahery vaika sy bala miisa 13 saika amidy. Rehefa natao ny fikarohana dia voasambotra ny olona nanome azy ny basy sy ny olona nanome ny grenady. Rehefa natao ny famitorana dia nilaza ilay olona nitazona ny grenady fa miaramila iray miasa ny faritra Ivato no nivarotra taminy 4 alina ariary ilay grenady ary namidiny tamin'ilay mpandeha 5 alina sy 2 hetsy. Tamin'ny fianadidina ihany no nahitana fa tsy manana fahazon-dahalana hitana fitaovam-piadiana ireo farany ary marena fa misoratra amin'ny olokafy ilay basy. Misy fandraisany amin'ilay grenady miparitaka misy manipy etserove itony tranga itony, tranga izay verina ihany ka mifandroy amin'ireo tranga fanafiana mety ampidiana ankehitriny. Tontolo ny fampianarana kosa indray no entsika anohizana ny fampahalalam-baovao nivoaka ary ny tetiandro an'ny taom-pianarana 13 4 avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena raha omaly ny fidiran'ny mpianatra tamin'ny fomba ofisialy. Hiatrika ny taom-pianarana vaovao indray ny mpianatra ka efa mazava avokoa ny fitaom-pialatsasatra sy ny tetiandro mpanadina mpanjakana fanadidina. Niditra tamin'ny fomba ofisialy androany akamaroan'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana sy ny apahany tsy miankina eto Antananarivo. Namoaka ny tetiandro amin'ity taom-pianarana ity ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Niditra tamin'ny 13 septambra teo ny fidiran'ny mpandraraha, 5 andro taty aoriana ny mpampianatra ary omaly ny mpianatra. Ny 3 volana voalohany indray mifarana amin'ny 20 desambra ho avy izao. Ny fialan-tsasatra manomboka ny 1 desambra ka hatramin'ny 5 janoary 2024. Ny 3 volana faharoa manomboka ny 9 janoary 2024 ka hatramin'ny 12 aprily. Ny 12, 13, 14 febroary ny journée des écoles. Ny vacances de Pâques indray dia manomboka ny 12 ka hatramin'ny 17 aprily 2024. Ny 3 volana fahatelo 20 aprily 2024, 20 jolay 2024. Isy ny fiatoana kely amin'ny fankalazana ny fahaleovantena ary manomboka amin'ny 17 jolay ny grande vacances. Eo amin'ny fanadina-mpanjakana indray amin'ny 15 jolay ny fanadina-mpanjakana voalohany ny CEPE. Manomboka ny 20 ka hatramin'ny 13 jolay ny BEPC ary ny CAPEP ny 17 ka hatramin'ny 11 aogositra 2024. Tontolo ny fampianarana izay dia samy manery hiditra an-tsekoly hanangana ny hoavy mamirapiratra avokoa ny tanjony ireo ray aman-drenin'ireo ankizy na eny ambany tanàna na ho an'ny tokantrano izay antonona ara-pivelomana. Noho ireo fahasahiranana ireo anefa dia misy ireo sekoly tsy miankina no miezaka mandray mpianatra na ihany koa ireo olona izay mbola tsy navita ny fisoratany anarana tamin'ity taom-pianarana ity. Ho an'ny sekoly ray etsy Ankarobato 100 mpianatra ireo tranga iray izay manampy ny ray aman-dreny maro any an-toerana. Teny an-toerana moa ny namana narindra randria no manana rahantsika ny fanadihadiana. Ireo ankizy majinika no tena mandany vola amin'ny fampidirana mpianatra. Toy izao no izy ireo mila fitaovana ahitana pitsopitsony maro na eny amin'ny EPP aza ankehitriny andoavam-bola toy ny sara-pitsoratana anarana sy ny karaha-manifram. Maro noho izany ireo ray aman-dreny miafy mampiana-janaka eny amin'ny tsy miankina ary mahaliana azy ireo manokana ireo sekoly izay miezaka ny mampiana ny vola aloha rehefa fidirana mpianatra toy izao.
eto amin'ity fokotany iray eto akarobato ity ohatra mpanasa lamba mpitona entana mpivarotra anana pikarama makarano no asany akamaroan'ny mponina no io antony io eto amin'ity sekoly iray ity ho fifampitsinjovana midina antsehatra izy ireo mijery ireo toerana mahantra ampijirana mpianatra sy mandoha écolage. Telo ny zanako mianatra dia sasany eny amin'ny PP dia mitondra anay madinika sahirana zany madame Tale dia nampiditra ny zanako eto. Ny empolo amin'ireo mpianatra enjato ato no tsy mandoha écolage. Ny hafa na dia mandoha saram-pianarana azy mba azoazo izany raha mitena amin'ny hafa. Afaka miatrika fandaniana hafa toy ny goûter sy ny cantine ny ray aman-dreny rehefa maivamaiva ny saram-pianarana. Salan'ireo isan'andro bebe any satria amin'le vatra io zany dia mitsaingitsaingy koa dia mety malany 30 000 par jour eny anankiray. Miaraka amin'ny goûter mandeha mianatra dia ny écolage 115 ny anazy da zany isam-bolana. Ny anankiray ngambany teo amin'ny 100 000 teo. Dia ndray aloha mbola tsy complet le izy. Zany zao misy cantine atony. Dia raha ohatra izy manao cantine zao 2005 cantine goûter ohatra hoe 1000 francs atoandro 1000 francs hariva. Raha misy frais koa mbola lavitra dia mbola ao mety eo amin'ny 10 000 par jour eo zany. Manamaivana ny ray aman-dreny amin'ireo hetsika samihafa ihany koa ka ny piscine 3 ariary no sisa alohan'ireo ray aman-dreny fa maimam-pona avokoa ireo hetsika atao ny sekoly mandritra ny taom-pianarany. Androany izay nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fidiran'ny mpianatra dia nametraka ny reto thème reto izay omaly ny ankizy mianatra ihany. Anio ny ankizy dia manontany tena satria ny ray aman-dreninay zany dia olona sahirana. Bata entana, mpanasa lamba, mpatsaka rano, izany daholo dia manontany tena ny ankizy hoe mbola hianatra ve izy androany. Raha pitsy kosa izay dia manana fanantenana mahafinaritra hoe rehefa azo filoham-pirenena vaovao izay dia hianatra daholo ny ankizy ho jereny tsara ny ankizy ety ambany tanàna. Fiainana tsotra, fitadiavana lava reny, fahasahiranana, izay no mamintina ny fiainan'ny ray aman-dreny ety. Ny ankizy indray tsy mahala izany fa te hitovy amin'ireo namany rehetra amin'ny fijeran'ny mpianatra toy izao na misy na tsy misy ny eo ampelantanany. Andrandrana fatratra araka izany ny mba hahatongavan'ny fampianarana ho maimaim-poana ho an'ireo ambaratonga roa voalohany. Vaovao ara-tsosialy izay dia notanterahana teny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny tetikasa miara-mahomby izay miaro ny zon'ny ankizy. Nahazo tombontsoa tamin'ny tetikasa ny ankizy 150 sy 700 avy amin'ny fianakaviana sahirana misy 170 amin'y amin'ny fokotany 20 eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny commune Benasandratra Itosy ary ny commune Ankadikely. Manohana ny tetikasa ny tanàna Antananarivo sy ny firenena mikambana. Tanjona amin'ity hetsika ity ny fampidirana ireo ankizy an-tsekoly amin'ny taom-pianarana 13 sy 14, 14 sy 12 ity. Araka izany dia notolorana kitapo, tablier, cahier, trousse complet, règle tsirairay avy izy ireo ny maraina teo. Raha tsika ny fanazavany ny tompon'andraikitra eo anivon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra eo amin'ny fandraisam-peo ny miarana ny irina. Anisy ny tetikasa iray lehibe atao hoe tetikasa fiarovana zoma-olona izay iarahan'ny commune urbaine Antananarivo sy commune rurale anankiroa Bemasandro Itosy Ankadikely lafy miaraka amin'ny firenena mikambana. Atao anatin'izany dia anisy ny fijerena ireo ankizy izay avy amin'ny fianakaviana marefo. Misy 157 ary ny voafaritra ho zaza marefo avy amin'ny fianakaviana marefo androany izay ho tohanana ao anatin'izao tetikasa izao. Ina daholo no atao aminazy ireo ny zavatra hoentin'ny tetikasa zany dia ny famerenana an'ireo ankizy ireo any an-dakilasy amin'ity taom-pianarana 13 sy 14 sy 14 ity. Ho raisin'ny tetikasa manontolo ny saram-pianarana amin'izany ary koa ny fitaovana izay hoentin'ireo zaza ireo mianatra. Hojerevana ihany koa ny fanohanana ara-tsakafo an'ireo zaza ireo fa satria raha ny fanadihadiana izay natao mialohan'izao tetikasa izao dia hita fa anisan'ny antony tsy mahatonga an'ireo zaza ireo any anatin'ny sekoly ny tsy fahampitsakafo izay misy eo aminazy ireo. Eo amin'ny sehatry ny fiarina dia ny orinasa Goanomady no nandrombaka ny larina voalohany tamin'ny fandrarana ho an'ny tany Afrikana amin'ny alalan'ny famokarana sy fivarotana izezika azo avy amin'ny ramanavy.
ny efatra moa amin'ny 4 oktobra teo tatsy Maurice no nanaovana ny tetikasa sy ny fizarana ny loka izay mitetina hatrany amin'ny $10,000 ny tombotsoa ara-pandrarana maro hafa ihany koa fanampanazavana. Les trophées azonay zany dia hoe African Awards 2013 dia ny mahatonga hoe les récompenses zany hoe les projets zany dia hoe inona les innovation inona les créativité natao orinasa gouvernement zay zany tena valoriser fa tsy tena hoe les chiffres d'affaires fotsiny hoe ny revenu ao koa zany les bénéfices tout fa hoe inona les innovation inona zavatra vaovao dia inona ny impact social amin'ny les projets atao gouvernement nazavaiko hoe développement hoe fambolena biologique eto Madagasikara faharoa manaraka an'izay fampandrosoana tontolo ambanivohitra fiarovana tontolo iaina fiadina amin'ny tsy fahampiana raha-sakafo eo Madagasikara reny zany mba hoe anatin'ny critère natonga anay hoe nanao ny orinasa iny. Afa lozam-pifamoivoizana kosa indray dia naratra ny olona iray tany amin'ny lalam-pirenena faha-efatra vokatry ny lozam-pifamoivoizana Mazda zotra nasionaly avy any Antsoe hiakatra ty an-drenivohitra no nifandona tamin'ny kamiao mpitatitra vokatra iray. Olona teo amin'ny jiro moa no nahatonga izao loza izao raha ny fanazavana ireo mpandeha rahantsika ny fanazavana. Mafy fifandonana fahagaganany tsy nisin'ny maty raha ty zavanitranga ity ny alina latsinainy tokony tamin'ny 12 alina. Fiara-pitatitra Mazda iray avy any Antsoe nitondra olona 420 no nifandona mafy tamina fiara lehibe mpitatitra vokatra iray izay voalaza fa tsy nisy jiro. Ny fampisintomana tao amin'ny fiara ireo teo amin'ny devant sy tao aorianan'ny mpamily. Olona 3 raha vitsy indrindra no naratra mafy 2 kilometatra monja miala amin'ny Maheva-tanàna. Tafatory mako zay fa raha avy ta Ambondromamy zay ny sakafo dia amizay nisolo le chauffeur dia le raiky antiditida zay nitondra asa izy zao le gadana akao efa raha io mipoko zahay zany nakatra ambony agny avy amin'ny sezy dia samby nitontogna teo dia mahen'olo mitomany amizay mangataka vonjeo igny nanaitra anay amizay ty tombila ty ohatra ny tsisy jiro izy karaha tadrataka ambany ty manko tsy zao ty mandripenay fa ty zany natatoato amin'ny lalany tato ihany ty fa ito zany tonga dia balabala fijeriko azy za aloha tsy mitsaranina fa fijeriko azy ty tobila teo loko mihitsy ty zay no nanao récréation dia ny klaxon li satria namanay ihany raiky tetetsy ny tongole anankiray tratran'io sikerindreo afany io dia sotominy tobila ry dia tsy afaka dia rehefa avy eo izy zany tsy afaka reo tombila dia avy eo le chauffeur iny zany tsy maintsy nikoahana tao le varavarana zay vao afaka reraka ity Mazda dia ndraikitra teto le chauffeur dia ndraikitra teo le olona tao ambadika tao dia raha matotady tapatongotra olona 3 aloha nita ankoatran'izay tsy haiko le tomobile koa zao tapatongotra anankiroa tapaka ny tena tapaka mihitsy tongotro le ramatoa be ramatoa le bebe zay izy tapaka mihitsy tongony tena nikiraviravy tena olitra sisa no mitazona azy tena ny hôpitaly agny misy olona ny tena aloha teo ty camion teo izy le tsisy jiro tario izy le banda nandeha tany teo ty camion ty mihitsy le camion tsisy jiro tario izy sady niteny ratsy be le rony nidina anakamy izy mitsamona avy hatrany dia nentina tany amin'ny hôpitaly Maheva-tanàna ireo rehetra naratra mafy alina. Raha ny fahavoazana vo mafy teo amin'ny tongotra avokoa ny ankamaroan'ireo mpandeha tao amin'ny devant an'ilay Mazda. Raha mitombina ny filazan'ireo mpandeha fa hoe tsy nisy jiro ity fiarabe ity mazava ho azy zany fa nivadika hoelika ity fifandonana ity na dia tsy nisy aza ny namony ainy teo ny eo. Efa misokatra ihany koa moa ny fanady aty nataon'ny zandarmerie pirenena ny antoerana hatramin'ny alina. Etsika marana ny fampalalam-baovao dia iverenantsika ny lafiny fampelezan-kevitra na dia ratsy aza ny andro tany amin'ny faritra atsimo antsinanana ary na dia andro fiasana sy fitadiavam-bola aza ny omaly dia mbola tonga ny eo na tamin'ny kandida ajo andrenanarivelo ihany ny vahoaka ny vangain-drano teo amin'ny kanja izay fototra fitrasany nentiny tao amin'ity distrika ity fametrahana fitokisana amin'ity kandida ity no antony izao fahatongavan'izy ireo marobe izao ny antsipriany no arahantsika. Nanome toky ireto vahoaka ireto fa zato isan-jato ny vaton'ny kandida ajo eto vangain-drano. Resy lahatra izy ireo fa mahafantatra ny manahirana ny vahoaka ny fotony ity kandida ity noho izy efa nahatety ireo vondrona ity jara-pahefana rehetra misy eto Madagasikara ary efa nitondra vahaolana sahady tamin'ny ampahany tamin'izany. Miavaka amin'ireo mpitondra rehetra efa nandalo teto amin'ny firenena. Afalianao ety zay afiny da miarahaba anao président tompon-tany avao koa anao atao fa sy vahiny. Kila rada samy managny magneva agnavitra sika letine crise dian'io lehilahy io fa sy raha hiady seza
fa izao tomagnaby ekoboto fombany amarao iza efa feno 20 tao iazo andria nainy arvely any fidio esisan'izay iaza andrianany arvely any fidio esisan'izay dario amizay Madagasikara sika ty sy miviongio raha misy gne mpitondra ny fandihim-belabelabe na président angamvezay na député fa isika sy miala ny azo andrenenarvelo isika amizay Madagasikara mamsika ty ho tafita fa io lehilahy io sy tia raha misy vonin-kagnavitra ny Gasikara ho afaka me krizy noho ny olana eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana dia nangatany ireto vahoaka ireto ny ametrahana poste avancé ao amin'ity distrika ity fa olana maritra no naroso ny kandida ajo tamin'izany dia ny fampihavanana ny samy malagasy izay antoky ny fandriam-pahalemana ny fampitoviana ny samy malagasy mba hatsapan'ny tsirairay fa mahazo tombony izy ireo no ahafahany mihavana amin'ny mpiray-tanindrazana aminy io izy izany no tanjon'ny mpanao politika sy mivondron'olona maro hiara-iainga amin'ny MMM rehefa nifandiniky izahay rehefa nifampitafy izahay dia na saratsarahany atao hoe antoko politika ary na saratsarahany finoana na saratsarahany fiaviana dia rehefa nifampidinika dia nahatsapa fantanjona iray ihany eto amin'ity fireneny ity dia ny ampandroso any Madagasikara ny amaranana nyity krizy lavageny ity ary mba ahafahany vahoaka malagasy miaina pilaminana ary mandeha ny amin'ny lalan'ny fampandrosoana betsaka ny tokony hareniny eto amin'ny fireneny tsy ho vitana irery anefa zany fa miankina amintsika menakavy araka amin'ny fomba fitenitsika malagasy hiajo tokana tsy mboala ka raha izao irery tsy ahavitany ininona amin'ny fampandrosom-pireneny fa isika miaraka zay no afahantsika mampandroso an'ity fireneny ity misy ny zavatra ny tanterahana teo nilaza itsika raha nandalo faranteto nitokana nyty tambohany ny stady eto Vangaindrano nijery any koa nanao ny fampandehanana ny rafim-panajariana ny tany na plan d'urbanisme ny tanàna ny Vangaindrano ary misy ny fotodrafitr'azy araka ny voalaza teo any amin'ny commune rehetrarehetra any ambanivohitra any tsy volany ajo reny antrateriko tsara tsy volany ajo fa volam-panjakana volam-bahoaka zany hoe volantsika menakavy zay nasaina ny tatamiko ary nampiasaina ho tombontsoa antsika menakavy zay natao hoe fitantanana raha-panjakana sy tanana raha-pirenena nomenareo fahefana izahay nomenareo fahefana hitantana ministera dia izay fahefana teo ampelantanana izay no nampiasainay ho anareo na malina ny etaetanareo satria tsy misy antony aromezanareo fahefananay raha ohatra tsy ampiasainay ho anareo izy efa aveo eo ampelantanany malagasy ny fahefana amin'izao fotoana izao ary efa niady ho amin'izany ny kandida ajo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana fitimy famaly mahatsara fihavanana ny nangatahany tamin'ny vahoaka ny Vangaindrano amaranana ny krizy mampahantra ny malagasy zay ihany koa ny antsika maranana ny fampahalalam-baovao tamin'ity hariva ity ankasitrahana ianao tompo kilasy tompo vavy nanaraka izany hatramin'ny farany mamy fotoananao indray ho amin'ny rahampitso